Ankafaliana ray tompo klasy tompoko vavy no iara-bananao amin'izao ariva izao no manasanao ampanajana anaraka ity fampalalam-baovao eto amin'ny KOLO TV sy KOLO FM ity hatramin'ny farany. Isan'ny vaovao lehibe nisongadina tamin'ity farany herinandro ity ny valim-pifidianana vonjimaika navoaka ny teo anivon'ny Société ny fanambaran'ny mpiaradia amin'ny Dr Robinson Jean-Ly izay tsy nandeken'izy ireo izany omaly. Uvahiny tonian-datsoratra eto amin'ny KOLO TV sy KOLO FM maraka izany ny amin'ny faran'ny vaovao adiran'izao fampalalam-baovao izao Andriamatoa Élisée Razaka talehan'ny fampelezan-kevitry ny Dr Robinson. Fa etsakilan'izay kosa manambahiny ny fampalalam-baovao itsika amin'izao ariva izao tsy iza zany fa ny mpiara-miasa eto amin'ny KOLO TV sy KOLO FM anolotra fandarina vaovao izy ireo isaky ny izay rahanao hanomboka rampitso. Fa raha mpifidianana avy hatrany no rahantsika toy ny izao fampalalam-baovao izao. Ito tsy akijanona ny grevy etsy amin'ny magro manomboka amin'ny alatsinainy ho avy izao hoy ireo mpomba ny ravalomanana marika androany. Ny antso fivoriana tetsy amin'ny magro beoririka ny zanak'dada sy ny atoko avana io folakandro io. Tsy mankasitraka ny vokatra vonjimaika navoaka ny voamiera malio tena misahana ny fidianana ny candidat Jean-Louis Robinson sy ny akolafy ravalomanana. Fa nadedina mahakasika izay no arahintsika. Ifandroritana ny voka-pifidianana tsy mivonina ny janona ho mpanohitra ny mpomban-dravalomanana fa manao kady sy handrobahana ny fahefan'ny filoham-pirenena amin'ny fomba rehetra. Milaza ny tsy hanaiky mora foana izy ireo ary miantso ireo mpomba azy ho tonga isan'andro etsy amin'ny magro manomboka izao. Izay tsy mila ady, izay tsy hananganadina amin'izy amin'izy. Fa izay kosa dia mitaky ny fahamarinana hatramin'ny farany. Ary tsy hijanona ny tolona eto amin'ny magro, ny tolona manerana Madagasikara raha tsy mazava ny marina. Tsy misy miteny hoe tsy maintsy mandresy izay na tokony handresy raha anina. Fa fifidianana madio sy mangarahara no ny fanarahana tamin'ny tondrozotra. Ny ekeny rehetrarehetra, ny soniaviny rehetrarehetra. Raha sanatria mandeha ny fifidianana ka resy zay resy amin'ny marina, mahay mandefitra zay satria zay dia olona demokraty manaiky ny marina. Fa kosa raha hoe resy no ny alabato, resy no ny tsirariny, tsia hitsangana zay hijoratra amin'ny farany hiaro ny safidim-bahoaka. Pitarika izay fa ny vahoaka ny miaro ny safidiny ka anjaran'ny vahoaka no mijery, anjaran'ny vahoaka no mitady zay lalana entiny hiarovana ny safidiny. Ny ministra Roland Ravatomanga ny voatendro filoha vaovao ny mouvance ravalomanana nandimby ny Mame Rakotoarivelo izay tsy tazana teny amin'ny magro androany. I Roland Ravatomanga izay misy roam-pihavanana akaiky amin'ny mpandraharaha Mame Rakotomanga izay fantatra fa akaiky ny filohan'ny tetezamita. Tetika tongavana amin'ny fiaraha-mitantana indray mandeha indray ve izao zava-misy izao. Naneho ny heviny mikasika ny tsy fahatongavan'izy ireo teny amin'ny senita tamin'ny famoahana ofisialy ny voka-pifidianana vonjimaika ity mpitarika mouvance vaovao ity. Izahay dia efa nahalala mialoha ny vokatry ny fifidianana navoaka ny Société. Izahay tsy manambany an'izany institution zany. Manana ny fijeriny izy. Fa izahay kosa dia nahita fa tsy mifanaraka amin'ny vokatra marina hitanay sy voakajinay avy amin'ireo fitanatsoratra sy ireo fampitambo avao isan-karazany izay eo am-pelantananay. Noho izany dia verinay fa lasa fandaniam-potoana, lasa sanatria tao fiantsinady. Tsy any amin'ny Société zay ndeha hiteny hoe tsy ekendray io vokatra reo sanatria. Fa aleonay nangina, na aleonay tsy nifanatrika tany mba tsy fanala baraka ifanasa vanga ny masom-bahoaka tsika sanatria. Ankoatr'izay, niditra mivantana tamin'ny alalan'ny antso tarby ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana. Nateriny fa tsy maintsy hanao izay ampandresy ny kandidany ny mpanohana azy. Isika rehetra tsy maintsy miaraka ampandresena ny kandidatika. Ka jerena fotsiny ireo kandidatika député izay tena mitaraina sy mila fanampiana afaka hiaraka aminy nanao. Ary very ny mandeha koa ianan'ireo. Tsy maintsy miasa miaraka amin'ahina tsara isika. Mbola tsy vita foana ny taona. Tsy andefitra ny filoha teo aloha Marika Ravalomanana raha ny fanazavana nentiny. Na dia samy milaza fa miandry ny valim-pifidianana avy amin'ny CS aza ny kandidat roa tota, hita fa miakatra ny tsindry politika ankehitriny. Na dia fa mipetraka mazava aza ny satany antoko-mpanohitra ao anatin'ny lalam-panorenany ny Repoblika Fahaefatra, mazava hatreto fa manalavitra ny rafitra politika, isiany endrim-panjakana manome lanja ny mpitondra sy ny mpanohitra, ny rivotra politika mitsoka ankehitriny.
Fa ivadika lafim-baovao hafa kosa indray isika manodidina ny 2 sy 2 alina isa ny azo andramena nokiazana vao isa eran'ny Madagasikara tafiditra amin'ireo tokony amidy. Efa nipampirisan'ny gouvernemanta malagasy sy ireo fiarahamonim-pirenena toy ny Alliance Voargasy ary ny mpamatsy vola. Mbola lavitra kosa nefa ny fiarovana ireo azo tapaka sy ny fampitsarana ny fanapahana sy ny fanondranana tsy ara-dalàna. Fanadidina iarahana amin'ny mpanao gazety Ilta Asinjo. Fitanana amponja 2 taona miampy fandoavana indroa ny vidiny azo tratra no sazy miandry ny mpanao varomaizina ny andramena na koa ny mpitatitra izany. Lalàna velona eto Madagasikara io. Tamin'ny fitondran'ny Marc Ravalomanana fa indrindra hatramin'ny atomboan'ny tetezamita no efa naharenesana fa olona ambony amin'ny fitondrana sy mpandrarà ara-toe-karena maro no voaroiroy sy tafiditra anatin'ny tsy resaka ity saingy tsy mbola re hatreto ny fampiarana ny lalàna amin'ireny olona ireny. Zavatra mbola tsy vita dia ny fanakanana tanteraka amin'ny fanondranana tsy ara-dalàna. Misy antony maromaro mahatonga an'izany fa ny antony voalohany dia ny tsy fampiarana an'ilay lalàna izay manasazy amin'ny ireo mpanondrana izany. Lalàna velona izy io fa mbola tsy miahatra mihitsy mandrakity ny androany dia tsy misy ny fisamborana ka noho izany zany dia afaka manao ny ataony foana zany dia olona mandika lalàna. Izay zany anisan'ny hoe ezaka lehibe ary fanamby ho apetraka amin'izay fitondram-panjakana ho avy eo zany izay zavatra. Ho an'ny taona 2012 sy 2010 iny, dingana vita hatreto ny fifandraisan-dahatra mikasika ny tokony hivarotana ireo azo sarobidy ireo. Tsy mbola nisy kosa nefa ny isa mazavana avoaka mikasika ireo azo ireo. Ny any fantatra tsy latsaky ny 2010 sy 2 alina ary tsy mihoatra ny 3 alina izy ireo. Ya, ny zavatra vita zany tamin'ny taona lasa iny dia ny fametrahana ireo rafitra aloha zany hijery manokana ny fivarotana an'ilay boîte de rose saisie. Ilaina zany io fivarotana io satria ilaitsika malagasy koa ny vola aloha fampiasaina tamin'ilay izy ary mila avoaka haingana zany ireo boîte satria miaina amin'ny toerana. Point faharoa dia ny l'enflancevana andreo étude maromaro zany afahana hijerena hoe inona nanaovana andreo ambony, ireo bois ambony satria saisie le nikasaina ho varotana teo fa tsy voatery fivarotana natao an'ilay hazo ambony zany. Mbola olana sedraina ho an'ny ministera tompon'andraikitra ny tsy fisian'ny rafitra iarovana ny sisitany ka manamora ny gaboraraka amin'ity sehatra ity. Manamarina izany ny fisian'ny sambo 4 miaojiaody any amin'ny faridranomasiny Madagasikara hatramin'ny volana septambra lasa teo izay fantatra fa mampiakatra andramena ao anaty sambo avy any amin'ny faritra arovana Masoala ka miantsona ao amin'ny elotrano ny Antongily. Fa iverina raharaham-pifidianana kosa indray isika ao anatin'izao fampahalalam-baovao izao. Tapitra hatreto ny anjaran'ny mpitandron'ny filaminana amin'ny fiarovana ny raharaham-pifidianana ranonambanan'ny teo anivon'ny gendarmerie-pirenena androany. Fanadidina. Navita ny adidiny nandritra ny raharaham-pifidianana ny mpitandron'ny filaminana ranonambanan'ny sekretera-panjakana miadidiny ny gendarmerie-pirenena. Manaitra an'ireo mpanao politika ihany koa izy ireo fa tompony andraikitra feno ireo politisianina ireo amin'izay korontana mety hitranga raha sanatria misy izany. Ny anay zany matoa vita ny fifidianana igny na vita ny adidinay zany zahay tamin'ny fitandroana ny filaminana na natao hoe miteny vazaha hoe na vita ny adidinay zay tamin'ny sécurité et ordre public tamin'ny processus électoral ka ny ordre politique ndray tsy anjaranay zay fa zay moa anjaran'ny mpanao politika ka korontany moa ny firenena anazy zay alaminy moa ny firenena anazy zay fa ny anay fa voafaritra tsara ny asanay dia mampiatra ny lalàna zany fa tsy hoe andeha piasa zavatra hoe mikasika politika araka ny engagement le nataonay teo voamarina fa tsy misy nanao politika zany ny mpitandro filaminana hatramin'izao. Isan'ny aiain'ny olo-pirenena taorian'ny voan'ny voka-pifidianana no hoe isy korontana indray ve sa tsy. Ireo mpanao politika izay hita hatreto fa samy mikatsaka fahefana mafy ary tsy misy miseho ivonina indray ny toerana toko-panohitra. Naterin'ireo tompon'andraikitra ny filaminam-bahoaka ireto fa tsy azo ekena ny fanakorontanana ary ilaina ny filaminan'ny firenena na mialona aorian'ny fivoahan'ny voka-pifidianana ofisialy ny 29 ny volana Tsaroaro ho avy izao. Afampana ny toetra raha ato anomboka amin'io herinandro io ohatra ny grevy etsy amin'ny Magro. Mazava ho azy iankina amin'ny mpanao politika no endriky ny raharaham-pirenena manomboka eto.
fa mbola makasika izay fitandronan'ny filaminana izay hatrany fa lafim-baovao hafa natao androany teny amin'ny tobo gendarmerie teny Fort de Chêne ny fifiamparabana na tratrany taona ho an'ny gendarmerie pirenena nivoatra tamin'izany ny fanaovana jeritorika ny taona 2024 sy ny fametrahana fanambo an'ity taona 2024 ity araka izany ady amin'ny kolikoly fandraisana andraikitra isan'ambaratongany ny fanatanterahana ny asa amin'ny fahaiza-manao ireo no fanambo napetraka tamin'ity taona 2024 ity fanatevenana ny fiara-miasa amin'ireo sehatra miara-mombinatoka amin'ny fandriampalemana tahaka ny fitsarana ohatra izay no momba izay fanadidina makasika izay arahana amin'ny mpanao gazety Hilda Asinjo. Taona maromaro ny sesy izao no tafiditra isan'ny 5 voalohany amin'ny departemanta betsaka kolikoly indrindra ny gendarmerie pirenena. Miaika izany ireo tompony andraikitra ary miezaka ny manadio ny tontolo misy azy ireo. Misy nge olona zany anankiroa zao migadra satria voandeha ny fananana hiditra ho zandary dia efa miditra ny toerana izy miteny hoe zay ny raha général Ravalimana na akavola ho an'izay hiditra zandary dia voasambotra dia migadra nao tamin'ny fananana tena fananana mitsy mbola nisy migadra ihany koa satria efa ampanaovana fananana mbola misy olona zany mifanakalo zareo zay kolikoly zany mifetretana anazy hoe efa fananao dia tsy mahay français koa izy dia olona hafa nasiany manao français ao anaady amin'ny kolikoly anatiny zany fananana zao ny hiditra mpiasa civilité koa dia tena concours mihitsy koa no natao tao zany hoe nomena tombo-dahany ihany aloha arak'izay azo atao areo le maty vadiny maty am-perinasa reo na ny zanaky ny maty am-perinasa ady amin'ny kolikoly koa mbola resaka hoe affectation reny le hoe famindran-toerana andresahana araka ny traikefa ananana ihany zany no sy ny formation zay azo no anaovana affectation fa tsy hoe satria ty avakavaka ilay ty manatitra vorona ho anahy dia ameko posta tsara tsy niezaka tsisy an'izay zay fa mbola mitoy io ezaka zay atao io ady amin'ny kolikoly atao anatiny resaka aminao fananana concours any amin'ny école zay natao rehetrarehetra zay. Zay ny ezaka anatiny fa mbola mandoto ny endrika ity sekretera mpanjakana ity ihany koa ny resaka fiparitahan ny fitaovana toy ny basy sy ny bala ary ny fitafiana izay entin'ny olon-dratsy manao fanafiana isy ny fepetra ho raisina amin'izany sehatra izany. Ezaka merina ny asin'ny gendarmerie pirenena sy ny fitokisan'ny vahoaka amin'ity departemanta ity araka izany no tanjona ho amin'ny taona 2024 ity. Raha ho an'ny vahoaka kosa, andrasana mafy ny fanatsarana ny fandraisana andraikitry ny zandary rehefa misy ny fahavoazana eny anivon'ny fiarahamonina toy ny fanafiana amin'ny tambasy mahery vaika izay matetika hamoizana ain'olona hatrany tatoato. Araka ny fanambaranao tany am-piandohana dia manambahiny ny sampana fampalalam-baovao. Tsy iza izany fa Andriamatoa Ratsimba Tafika, mpitantana ara-barotra sy aritserasera ao amin'ny orinasa Société. Eo ihany koa Ramatoa kely Avso Arela mpanolotra fandaharana. Araka izany hiara asa eto amin'ny KOLO TV sy KOLO FM izy ireo fa intsika amin'ity ariva ity isan'ny fandaharana manokana vokarin'izy ireo eto amin'ny KOLO TV sy KOLO FM ary itsika isaky ny alahady zany fandaharana izany amin'ny nora sy fahefany arivo manomboka rapitso moa izay fanatanterahana ny fandaharana izay miarabanareo tompoka. Miarabanao nandriana. Fanontaniana voalohany ngamba apetrako aminareo indrindra makasika anao Ramatoa kely Avso Arela inona no tsara ho fantatra momba ity fandaharana ity zany? Araka ny efa nambaranao manomboka rapitso amin'ny alahady amin'ny enora sy fahefany ariva ilay fandaharana miopana amin'ny resaka fitaizana, fialamboly ary ny mety ho ilaina amin'ny fiainana andavanandro izay fandaharana izay. Ao anatiny kosa misy ny zanam-pandaharana telo dia ny izy ary ny inona. Ny izy dia resadresaka atao amina olona izay tsisy mpafantatra kanefa izahay mafantatra fa manana talenta lehibe izy ka tianay ho aseho amin'ny olona rehetra izay talentan'izay. Ny inona kosa dia horonan-tsary fohy miopana amin'ny resaka fitaizana araka ny efa nambarako teo ary ny ao anatin'ny inona dia anehoanay produit mialatsiny amin'ny teny vazaha mety hanampy an'ny mpijery amin'ny fiainana andavanandro. Araka izany dia mety ho an'ny olona rehetra tsy mifidy taona ilay fandaharanay. Zany hoe io zavatra io ve zany misy fandaharana entina anaovana dokavarotra? Tsy azo lazaina loatra hoe dokavarotra. Eny, izy ihany ilay izy fa kosa fanampiana ny olona. Zany hoe fanosehana azy any amina entana iray izay tsapa fa ho ilainy amin'ny fiainana andavanandro. Todika amin'ny Andriamatoa Ratsimba Tafika kosa ny tenako amin'izao fotoana izao inona moa zany tompoko ny tena hoe andraikitry ny Société amin'io fandaharana eto amin'ny KOLO TV sy KOLO FM io? Voalohany indrindra aloha dia misaotra anao Andriamatoa Nandrianina. Ny Société zany dia orinasa iray
ao anatin'ny Société groupe izay mamokatra ny fandaharana amina orana télévision anankiray izay KOLO TV no ny antafan'ny safidinay. Amin'ity zany ny Société channel dia izay mamea ny fandaharana inona sinona no atolony amin'ny izao fotoana vaovao izao. Ka vitantsika amin'izany Société channel zany dia momba ny resaka serasera, momba ny resaka atao hoe amin'ny teny vahiny mialatsiny ny teny zany événementiel, ary indrindrandrindra dia ny famokarana ny fandaharana izay tena hafa indrindrany mampiavaka ny Société channel amin'ity momba ny fandaharana rehetra. Ohatra meko ohatra hoe ny ekipa miaraka amin'ny Société channel dia ireo olona izay tena manana ny kalitao sy ny traikefa avy any Amerika, avy any Maroc ary indrindra ny avy eto Madagasikara. Koa amin'ity zany amin'ity taon'ity ny Société channel dia manao ny fandaharana inona sinona io izay araka nazavain'ny Ramatoa Ariel teo vokatra tena tsara misintona itsika rehetra ijery ny KOLO TV ho an'ny rapitso amin'ny 9:30 ary tsy adino ny famerenana ny larobia sy ny zoma hariva. Araka izany misy zany fandaharana vaovao eto amin'ny KOLO TV sy KOLO FM araka ny efa nambarandry zareo teo. Anasananao mpanajana anaraka izany isaky ny alahady izy teo amin'ny 9:30. Teninareo farany azonareo ambara? Ny azonay ambara angambany dia samy teny angambany izay sy Ariel fa ny ambara aloha dia ny sorana voalohany indrindra dia ny KOLO TV izay fiara-miasa tena akaiky aminay izay efa namafisinay tamina atao hoe gazety nivoaka isan'andro nivoaka an'io dia sorana voalohany KOLO TV satria fiara-miasa tena ngeza no menanay dia ireo mpanohana izay nanohana anay mampimatrindra nyity fandarana ity ao ny autoplus, ao ny aza elektronika, ao ny mafenara ary ny nareo mpijery indrindrandrindra dia efa isaorana voalohany eto isaoranay amin'izay fatokisanareo ny télé malagasy izay satria tsara ny kalitao ataon'ny malagasy izay sitomana antsika rehetra ijery manomboka rapitso. Araka izany fandaharana vaovao izy io isaorana anareo mianaka raha Andriamatoa Ratsimba Tafika ampitantana arabaritra sy aratsirasera ao amin'ny orinasa Société channel sy Ramatoa kely Avsoa Arela mpanolotra fandaharana. Hotoizantsika kosa izao fampahalalam-baovao izao mikendry ny fampandrosoana ny vahoaka indrindra ireo avy any Fianaratsoa ka manao asa fampandrosoana ho an'ny mpikambana sy ny fiarahamonina. Io no antom-pisin'ny fikambanana Rarivato izay mikenokenona asa maro amin'ity taona 2020 sy 2020 ity. Fanampanazavana. Ny foto-kevitra vizina amin'ny Rarivato zany dia ilay ataontsika hoe ny vaindondra rary aloha dia fampandrosoana. Ka rehefa atao anatin'ny Rarivato dia ny adinoana daholo ny zavatra rehetra mahasamy hafa na ara-politika na ara-pinoana na ara-firazana etc zany zavatra mahasamy hafa dia adinoana daholo fa ohatra ny any am-piangonana hoe rehefa tonga any am-piangonana ao dia adinoana daholo ny fahasamy hafana fa ny fitahin'Andriamanitra sy ny fanomezam-boninahitra azy ny zava-dehibe fa atao anatin'ny Rarivato dia ny fampandrosoana ny zava-dehibe ka adinoana daholo ny zavatra rehetrarehetra. Hanao famelabelana mikasika an'ireo ataontsika projet zany tetika asa fampandrosoanareo zany no zavatra ataoka zay no ahafahana hoe ampita hafatra ho amin'ny mpikambana rehetra manerana nosy eran'izao tontolo zao mihitsy satria efa mahenika an'izao tontolo zao le Rarivato. Fa isan'ny vaovao lehibe nosongadina tamin'ity farany herinandro ity ny valim-pifidianana nafokany teo anivon'ny senita izay fanambaran'ny mpiaradia amin'ny Robinson sy tsy faneken'izy ireo momba izay valim-pifidianana izay. Ho vahin'ny tonian-datsoratra eto amin'ny KOLO TV sy KOLO FM amin'izao fotoana izao ny Andriamatoa Élisée Razaka talehan'ny fampelezan-kevitra ny Dr Robinson. Fanadadiana araha itsika izao. Miaraba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ity fandarana manokana ity. Question d'actu iresantsika indrindra ny mahakasika ny vaovao nisongadina izany. Nivoaka ny voaka-pifidianana avy amin'ny senita, nilaza ny voaka-pifidianana avy amin'izy ireo ihany koa ny eo anivony ny Ankolafy Ravalomanana. Amin'izao fotoana izao zany dia ifandroritana ny voaka-pifidianana. Vahintsika noho izany amin'ity hariva ity Andriamatoa Élisée Razaka taleny ny fampelezan-kevitra ny Dr Jean-Louis Robinson. Miaraba tompoko tonga soa atao anatin'ity fandarana manokana ity.
miarabanao andriamato inikajy rakotomanantso ary miaraba koa ireo mpijery an'ity fandarana ity. Fantaniko voalohany manoloana ny vaovao maro samihafa mifamafao amin'izao fotoana izao. Nareo ve tsy mihevitra fa karazana fanakorontanana ihany ny fomba famoahanareo an'ireny vokatra ireny, satria ny senita aloha zany no ambara fa ekena eketeny ary tanina tamin'ny fiodinana voalohany ary dia ekena ao anatin'izay famoahana ny vokam-pifidianana izay. Ny tena marina dia ataontsika hoe ny zava-misy nge no tantarainay tsy namorona zay fa dia ny zava-misy. Ny zava-misy zany efa navoaka iny raha ny vokam-pifidianana aty aminay dia ny any Jean-Louis Robinson de 52,87%, ary ny any ny hery ratsonary mampianina de 43,13%. Zavatra aty aminay io ny saday avy amin'le vokam-pifidianana amin'le PV anananay. Inona no iverinareo fa lanjany zany vokam-pifidianana avoakanareo zany? Le izy nge zao no fandeny rehefa manao an'le mijery zay hoe inona ny zavatra an'izao, inona daholo ny karazana fangalaram-bato. Le olona nay manao an'io maromaro zay misy olona be da be ataoko hoe ny toe-tsainy zany dia atao hoe toe-tsaina madio zany, madio hoe mijery fotsiny hoe mijery le PV fa tsy mieritreritra iny iny dia avy dita hoe ahoany tony ahoany tony ahoany tony, dia rehefa avy eo ny tena nanairana amin'le izy tena be da be le izy, tena be da be. Dia azo tenenina angambany hoe ny tena zavatra an'izao ny nanao excès de zèle, nanao excès de zèle reo olona zay nanao an'le fangalaram-bato. Angambany tena motivé tsara izy nanao excès de zèle izy ny teny vazaha, natao ny oatra no tokony natao dia baribary be le izy. Aza hoe zany porofafanaareo milaza an'izany tsy affirmation gratuite ve zany, satria efa nisy ny fotoana ny hoe oeto le PV nisy ve zay PV zay ohatrany hoe 10 fotsiny vitsy de vitsy no ianonay mpanao gazety hoe PV misy fahadisoana eo ampelantananareo. Tsy dimy le izy ka tena be da be le PV misy fahadisoana, ary le fangalarana nge tena tsika amin'ny teny zao efa fantatray daholo inona ny karazana fangalarana, taiza daholo nisy anazy ary inona daholo ny conséquence an'le izy. Le izy tena mora hita nge le izy, mora hita le fangalarana. Raha jerenao zany le PV any ampelantananay rehefa vao oharina amin'ny PV any amin'ny senity, satria efa nakany amin'ny senity za manokana nakany amin'ny senity dia nitondra hoe exemple ray fotsiny, satria tsy hoentina ny daholo tsina le zavatra hitanao. Tondra exemple anankiray hoe tamin'ity bureau fifidianana ty dia tadidiko tsara le izy 54 ny candidat hery 54 dia no nijerenay any amin'ny senity 154 dia izany hoe nampina am'zato, efatra amin'ny dimambola am'zato. Dia mora hita le soratra manampy an'le am'zato zany mora, fa hoe amafa am'zato sarotra be. Ohatrohatr' zany le izy dia eo koa moa zany reo vavolombelona isan-karazany ny milaza hoe zavatra an'izao tany amin'ny bureau de vote, misy tany amin'ny ampany amin'ny sivy misokatra amin'ny bureau de vote dia amin'ny raika ambin'ny folo mikatona. Dia rehefa avy eo dia hoe tsisy tsony fa dia ataon'le tompona andraikitra eo zany ny PV. Tany Soalala ny retsika hoe nisy mpifidy 900 be zao vaovao tonga amin'le tanàna. Hitan'le olona atao hoe inona reto vahiny reto ro vahiny reo zany ny fidy. Dia ny bulletin précoché zao ny tena zavatra n'izao tany Majunga. Reo olona le nanao précoché any rehefa avy eo no manantona anay hoe reto ny bulletin vierge ahoana, raha ohatra ka tianareo vidio dia ameny anareo reto proof reto. Zany hoe le olona le nanao ny zavatra io ihany zany manatona anay andreo hoe tato vola indray. Ohatrohatr'izay le izy tena maro be le zavatra hitanay any amin'ny district, any amin'ny SRMV ao dia efa miova le chiffre ao amin'ny SRMV, ary any ao amin'ny senity raha tena nisy toerana maromaro hita hoe ahoana reto chiffre reto ohatra misy zavatra tsy logika maintsiny
amin'ny fomba ahoana moa ny valim-pifidianany moramanga hitovy amin'ny valim-pifidianany andilamena kanefa ny a tanàna tsy mitovy a ny amin'ny anankiray a nisy ampifidy 30 000 amin'ny anankiray 108 000 kanefa ny a dia mitovy tanteraka ny voka-pifidianany ohatr'izay ngamale izy ny zavatra nyso ny izay mpanao gazety moa rehefa miresaka aminareo mpanao politika ohatran'izao dia isany atao hoe ayainy mpanao gazety foana matetika ny afetsifetsenareo mpanao politika miresaka hoe fitadiavatseza hoe tsy famelana fa ny fahefana ny tanjona ao anatin'le izy mieritreritra anoy hatrany farany mety hatrany mifidinana andalambe sy fanakorotanana firenena ve ny ankolafy Ravalomanana sy ny havana miaraka amin'ny docteur Robinson raha izay ny zava-misy roviny reprofo reo no entinareo hoe reto le izy tompoko eo masony vahoaka donc hoe tsy eo masony vahoaka akory fa efa napetraka any amin'ny CES le izy tsy momba ny présidentiel aloha ihany fa eo koa momba n'le législative koa nge nisy fangalaram-bato be da be ary zay zany dia manantena hoe ny CES zany a araky mahakorana zany hoe mpitsara dia afaka mitsara tokony tsara amin'ny foa mampanany zany hoe amin'ny teny vazaha moa leur âme et conscience zay zavatra hitany zay no atao hoe fitsarana ilaza ny marina dia zay aloha zao no eotsika dia manantena an'le cour électoral spécial zahay amin'ny jery an'io zavatra io ary farak'izay haingaina zany raha mety satria tena mampiritreritra be le zavatra tsy mitombina ansaina hoe dia ahoana no ohatran'izao miseho a tamin'ity fifidianana ty raha ohatra ka tena fitiantsika resantsika teboka rery inona avy zany reo teboka endrasanareo fanazavana amin'izao fotoan'izao satria na tiana na tsy tiana ihany koa ny vahoaka manoloana ny reny feo maro samihafa resaka alabato ifampiampangana izy io a nareo miapanga ny andaniny koa miapanga nefa etsy ankilan'izay fa raha ho an'ny CES zany inona reo teboka andrasanareo le requête ve sa le décret nofoanana tamin'ny ora farany sa inona marina zany reo izay andrasanareo fanazavana reo de hoe misy karazany roa zany le requête ny iray a dia requête pour disqualification satria ny raha mahita tamin'ireny propagande reny a fa ny filohan'ny tezamita dia ny araka nanao propagande tamin'le candidat zay teneny hoe candidat mpanjakana izany moa zany efa voararany lalàna zany a nisy le décret navoaka zay araky ny fahitany anazy tsy manara-dalàna iny décret iny a tsy afaka mamafa ny lalàna rehefa avy eo moa ny foanana le izy a ny ohatrany hoe namperitreritra ihany hoe vita le propagande vao mifoanana ka misy le requête pour disqualification zany hoe a tokony ho disqualifiena zany ny candidat hery ratsoanary mampianina ny anankiray amin'le disqualification dia rehefa misy zany vavolombelona nanao fitarainana nanao sinia hoe a tany ambositra anankiray ambositra dia tany maivatanana vao nanomboka kely le propagande dia lasa viva no TVM amin'ny fomba ahoana moa ny radio privé no lasa radio nationale tsy azo atao maintsiny zany a fa dia fa raha rany lalàna dia izay koa zany a ny angatana disqualification ny candidat dia ny karazany ray moa zany hoe misy na annulation na bureau de vote satria tena mibaribary loatra le fangalarana na koa modification rehefa hita hoe fa nampina hoe 100 roanjato telonjato nivatony candidat anankiray a dia tokony soloana iny zany tokony soloana averina amin'ny laoniny hoe dia misy koa zany a le hoe ny fa madika le résultat rehefa mahazo le candidat Jean-Louis Robinson dia lasa any amin'ny hery le izy dia nazandray moa zany ny hery reny zany dia angatahana hoe modification averina amin'ny laoniny le izy zay zany raha ohatra ka raisy ny CES reo satria zay moa no asan'ny CES ivoaka ny valim-pifidianana tahaka ny zavanisy tamin'ny fidinana voalohany tamin'ny fidinana voalohany zao dia karazany nanantitra ny fandraisen'ny candidat Jean-Louis Robinson CES satria izy no nitarika tamin'ny vokatra vonjamaika fiodinana faharoa izay ihany koa no mety hitranga anantitra ny fandraisen'ny candidat Hery Rajaonaromampianina ny CES
ahoana sy ahoana ny anaiky resy ve ianareo rehefa mazava aminareo fa nojerena ilay fipetra maro samihafa napetraka reo saingy ny valim-pifidianana dia hoe mbola mandresy any ny candidat hery rajonary mampianina sa anakorotana alao tonga dia vataniko le toyany ataoko hoe mbola tsy eo tsika zao hoe mbola tsy eo hoe alao iandry an'izay avoakany le CES aloha fa ny eo zany no raha ny tena fahitana azy satria be da be mahitsy n'le fangalarana eraky Madagasikara naiza tany Tomasina tany analany Zorofo tany Fort Dauphin tany Tuliar tany Diego tany Majunga naiza nisy fangalarana foana any amin'ny tanàna majinika dia efa tsy tenenina ntsony ataoko fa tena mitombona le hoe ny chiffre na io candidat Jean-Louis Robinson Maresy fa tsy ny candidat hery rajonary mampionina farany aro meko fitenenana ianao afatra ho any ny vahoaka malagasy mandra-piandran'izay voaka-pifidianana izay na hoe inona ny afatra tianareo ampitaina zany amin'izao zava-misy amin'ny firenena izao akoatra ny fitariana ho amin'ny korotana mosany mazava hoazy tsisy hoe ny fitariana amin'ny korotana aloha fa ny afatra aloha dia hoe zay moa zava-misy araka ny teneniko tamin'ny voalohany any zava-misy any ny tenenina fa tsy namorona akory dia efa tenenay le izy ny napetraka le requête dia miandry aloha miandry an'le valin'io requête io ny andalany eny moa zany dia 8 ihany zay voatra le izy fa ny azo ambara zany amintsika amin'ny teny zao any amin'ny lafiny international efa malala tsara hoe misy anti fraude massive efa lasany daholo reo proof rehetrarehetra reo amin'izao fotoana moa ray minitra dia amin'ny internet dia tonga any amin'ny tompon'andraikitra maromaro eran-tany zao zavatra sor zao ary lasany daholo reo proof reo ary efa mare feo zay hoe efa tena ataontsika hoe le resy lahatra izy hoe tena nisy fraude massif teto amin'ity fifidianana deuxième tour ty ka dia mba manantena koa zay hoe reo ngamany reo communauté internationale dia tsy tazapotsiny fa dia mba manana anteny ho ambarany Andriamato Elisera Zaka misaotranao tompoko ny vahiny teto amin'ny question d'actu tamin'ity ariva ity misaotra indrindra misaotranareo koa tamin'ny fandraisana eny ary tompoko lasy tompoko vavy izay aloha zany ny fandarana manokana tamin'ity anio ity ny KOLO TV sy ny KOLO FM dia misokatra ho an'ny ankolafikely rehetra raha tony avy amin'ny candidat hery rajonary mampianina ka manana vaovao voniny izahay fampiresaka voniny izahay hitondra fanazavana araka izay mifanandrify amin'ny takin'ny vahoaka amin'izao fotoana izao dia nyzony ny olo-pirenena ahafantatra ny zava-misy marina izay antom-pijoroany ny KOLO TV sy ny KOLO FM ihany koa manona fotoana ho anao ho amin'ny manaraka indray velomadoko dia ny question d'actu ny arahana tamin'ny tonindratsoratra teto amin'ny KOLO TV sy KOLO FM koa no entina amaranana izao fampalalam-baovao izao ankasitrany ianao tompoko lasy tompoko vavy nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko